Koa ireo izay manaraka ny fandarana mivantana voalaza fa andeha-mony fihetseponao eo amin'ny toerana misy anao ary mety tsy azoko vinavinaina zay manjoanao sy mahazo anao fa faly fotsiny amin'ny teny aminao androany manao hoe tsy ireto matériel de sonorisation reto no atongavan'i Jesosy eto androany, tsy ireo instrument de musique reo no antondihan'i Jesosy eto androany, tsy anisan'ireo W reo no antondihan'i Jesosy eto androany, tsy hijery an'io plafond io fa ny antondihany eto androany ianao tsika rehetrarehetrarehetrarehetra no antondihan'i Jesosy antom-pisiny eto androany ary milaza aminao aho fa raha miaino tsara ianao manaraka tsara ianao dia tena atsapa zavatra ary andray zavatra mivaingana ianao amin'ity maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andehantsika mamaky tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, bokin'ny Exhortation toko 4:30, andininy 5, 6, 7, Salamo 7:9, andininy 9, 10, 1:20, andininy 1:30, Salamo 7:30, andininy 5. Amin'ny anaran'i Jesosy no ndeha andraisantsika reo andiny tsoratra masina rehetra. Exhortation toko 7:30. Andininy 5, 6, 7, Exhortation toko 7:30. 7:30. Ary Jehova dia nidina tanatiny ny rahona ka nijanona niaraka taminy teo sady nanambara ny anaran'i Jehova. Ary Jehova nandalo teo anoloany ka nanambara hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sy mianatra ary po sady be fahatsarana sy vina tahiry fo mamela elo sy fahatsarana na marina nomeka na oviana na oviana, mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka sy amin'ny zafy hatramin'ny zafy avy sy ny zafy ndoalika. Kisaka kely tsika Salamo 7:10, andininy 9, 10, 1:20, 1:30. Mitovy ihany zay voarakitra ao anatin'ireo, noho izany ny andininy 9 ihany raisitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Okideran'i Jehova ny olona noho ny fahatsarany sy ny asa mahagaga ataony amin'ny zanak'olombelona. Salamo 3:30, andininy 5. Aleo mba miverina kely amin'ny toerana mpitendry zava-maneno aloha azafady. Salamo 3:30, andininy 5. Tia fahamarinana sy rariny izy, enika ny fahatsarany Jehova ny tany. Amen. Aloha hanao hira anankiray tsika ao anatin'ny fandaminana zay atao, dia ataontsika ilay hira anankiray hoe 20:9. Andao vetesitsika io hira anankiray io dia zao ny andaminana azy satria min'olona humidité eo koa le amin'ny mapin ny azo nampiasaina ny entretoise tato anatiny ty plafond PVC ty dia somary misy décollage zany ao anatin'ilay izy, dia zao ny anaovantsika anazy ianareo sœur ity zao somary mananina kely ity, io misy miepaka kely io dia mba kisaka kely fotsiny nareo le tandrifiny io le misy kipaka kely io efa ny amin'ty rangety any, ny amin'ty rangety kisaka kely fotsiny nareo teno nganofo lasitsika. Tsara indrindra anao Jesosy,
lehibe ny lehibe ianao, tsara indrindra anao Jesosy io, mahery noho ny mahery anao, tsara ianao, tsara ianao, tsara ianao, miaraka mitekintsika rehetra, tsara ianao, le fiandohana, le fiafarana, tompony tompony anao, na misy ny aina, fananinaina, teninany amaritra, lay mahery anao, mpanao zava-baovao, tsara indrindra anao Jesosy io, lehibe ny lehibe ianao, tsara indrindra anao Jesosy io, mahery noho ny mahery, tsara ianao, tsara ianao e, tsara ianao, tsara ianao, mafimafy leteka azafady, aleo hitsangana mihitsy aloha tsika rehetra aloha e, mafimafy leteka, mafimafy leteka, tsara ianao, tsara ianao, tsara ianao, tsara ianao, aleluia, mafy be amizay azafady, aka toerantsika tomboka. Hoy ny boky ny Exodosy, tamin'ilay fotoana anankiray nikara Mosesy tao tendrombohitra, dia zavatra nitranga nidina tao anatin'ny rahoan'Andriamanitra, ary niaraka tamin'izay fotoana izay dia nisy fandalovan'ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ilay toerana nijanonan'ny Mosesy. Engany e hidiny eto Andriamanitra androany, amen. Dia andalo eo anatrehanao aneny voninahiny sy ny fanatrehany, ary Andriamanitra ny nanambara dia nilaza ka niteny hoe Jehova, Jehova Andriamanitra, mamindra fo, miantra, maharo-po, be fahatsarana sy fahamarinana. Aleluia! Azadinonao fa lay Andriamanitra topoinao io Andriamanitra tsara. Amen. Ary zay le tenin'ny verimberina tato amin'ny Salamo 7:1, miresahana hoe oka hideran'i Jehova ny olona noho ny fahatsarany sy ny asa mahagaga ataony amin'ny zanak'olombelona. Raha misy olona resy lahatra eto hoe tsara Andriamanitra dia aleo anao aleloia mafy be mihitsy izy. Na dia mbola mety eo anatin'ny aretina azy ianao zao, na dia mbola mety eo anatin'ny fangirifirina sy fanaintainana azy ianao zao, na dia angamba mety eo anatin'ny kakerin'ny olana problema ary zava-manahirana aza ianao tereniny olana sy ny ady isan-karazany, tiako resy lahatra ianao hoe tsara Andriamanitra, dia raina ny tompo fa tsara izy. Ary io le voalaza tato amin'ny Salamo 7:30 manao hoe Andriamanitra dia tia fahamarinana, tia rariny, dia hoy ny toyiny
eniky ny fahatsarany Jehova ny tany rehetra. Anenika nyty pilipitry ty aneza amin'ny fahatsaran'Andriamanitra zany androany. Anenika nyty ranzen'ny lehilahy rehetrarehetra ty aneza amin'ny fahatsaran'Andriamanitra zany androany. Anenika nyty ranzen'ny anabavy rehetra ity ane zany fahatsaran'Andriamanitra zany androany. Amen. Amen. Misy zavatra efatra ho jerevantsika. Voalohany, ho resantsika fohifohy ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Ho fariparitatsika mba azonao azy tsara hoe inona moa ary tataky ny ahoana moa zany atao hoe fahatsaran'Andriamanitra izany. Faharoa, ho jerevantsika ny antony sy ireo sakana maro samihafa tsy atsapan'ny olona zany fahatsaran'Andriamanitra izany. Ny fahatelo, dia ho tohizatsika rehefa avy eo. Voalohany indrindra ary, ny fahatsaran'Andriamanitra dia oko fantatsika fa fanehoana sy fanaporofona ataon'Andriamanitra tenany fa tsara izy. Dia nio tsara ngety tato amin'ny Exhortation toko 4:30. Andriamanitra tenany mihitsy no nidina. Andriamanitra tenany mihitsy no nandalo. Ary Andriamanitra tenany mihitsy no nanambara. Tsy mpaminany, tsy anjely, tsy patriarka, tsy arkanjely, fa izy tenany mihitsy ho porofon'Andriamanitra aminao androany eneny fahatsarany. Zany dia misy vokatra azo tsapahitanana, hita maso, tanteraka amin'ny fahasoavana sy ny voninahitra, amin'ny famondram-po sy ny fahitam-pity. Satria nahoana? Valiny mazava, satria tsara Andriamanitra. Reto misy andininy vitsivitsy. Tantara voalohany, toko 4:30, 4:30. Tantara faharoa, toko 5, 7:30. Tantara faharoa, toko 7, 7:30. Ezra toko 7, 1:1. Salamo 100, 1:5. Salamo 900, 1:1. Salamo 700, 1:1. Salamo 700, 1:1. 7:20. Ary ny Jeremia 3:30, 1:2. Dia miresaka manao hoe fa tsara Jehova maritra mandrakizay ny famondram-poky. Haleluya! Haleluya! Asa matahotra ianao, asa malahelo ianao, asa mitomany ianao. Misy Andriamanitra tsara eto izay mahita anao, mihevitra anao, andray an-tanana amin'ny fikarakarana anao sy ny momba anao rehetrarehetra. Zao ny lazain'ny Salamo 7:100, 1:7. Tsara ianao Jehova, sady manao ny tsara. Tanao tamin'ny andro ny famoronana, isaky ny zavatra iray nataon'Andriamanitra dia nefara tamin'le teny ditan'i Jehova fa tsara izany. Vitry tsara, vitry tsara, vitito tsara. Fahatsaran'Andriamanitra tanteraka ny nofinofinao rehetra androany. Fahatsaran'Andriamanitra many olanao rehetra androany. Fahatsaran'Andriamanitra nofany tantara-piainanao androany. Fahatsaran'Andriamanitra ampitobaka fahasoavana sy fitahina ho anao androany. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Jereo ny tenin'ny Petera tamin'ireo olo-masina tany Ponto, Galatia, Kapadokia,
Petera voalohany toko faharoa andiny fahatelo dia hoy Petera ny lasa tamin'ireo olona ireo rehefa nampahery azy tao amin'ny epistily, raha nanandrany ianareo dia nahita fa zao tsara ny tompo. Resy lahatra aho fa be dia be ny olona eto amin'ity toerana ity efa nahatsapa ny fahatsaran'Andriamanitra, efa nahita ny fahatsaran'Andriamanitra, efa miaina sy milomano ao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, ary maniry zay raha maniry mivavaka zay amin'ity maraina ity, engany aza rehetra tola tonga eto ko androany na mboasaba ny asa tonga eto, ianao ane ifanena amin'ny fahatsaran'Andriamanitra androany. Amen, 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 amen. Andehantsika hiditra amin'ilay fizarana faharoa. Fantaro ireo antony, ireo sakana tsy atsapan'ny olona ny fahatsaran'Andriamanitra. Misy fahasamihafana tokoa mantsy, misy an'izay elanelana izay. Olana iray no atrehana, vitim-piainana iray no zakaina, fa mahita olona ianao mbola falifaly, miramira, tsikitsiky, courage foana, miakatra amin'ny frena bus fa mbola mitsiky foana izy, miakatra ny kapoakam-bary fa izy tsy malahelo zany e. Tsy mpanohana fitondrana akory izy, tsy voatery ho mpanohana fitondrana ka hoe zay miseho eo dia mety amin'ny daholo, tsia, fa miaina ao anatin'ny fahatsaran'Andriamanitra izy. Fa misy olona kosa ao anatin'izany rehetrarehetra zany, vao misy zavatra mipoitra, vao misy zavatra mitranga miseho, dia io fatohina, malahelo, test, dia idrotra, ary dia zao tena ao anatin'ny fanatrehana ady manokana mihitsy. Finona no antony? Satria tsy mba tafiditra ao amin'ilay tontolo ny fahatsaran'Andriamanitra. Eto no ianarantsika. Reto misy antony vitsivitsy ary tokony ho fantatra misakana ny fahatsaran'Andriamanitra tsy ho tsapan'ny olona anankiray. Tiako ny ilaza ety am-panomboana, teany eo ny fahatsarany amin'ny olona rehetra Andriamanitra, na izy na izy, satria tsy mizatavan'olona Andriamanitra. Eny fa na tenao io azy, na tenao io azy, na tenao io azy, tsy voasamba ny tonga eto androany, teany eo ny fahatsarany aminao Andriamanitra. Reto ny sakana zay mila fantatrao. Voalohany, ny ota. Io dia misakana olona maro tsy atsapa ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Misy andin-tsoratra masina be dia be zay tsy ho tany saiko fa ambarako amin'ny teny mahitsy sy mazava hoe raha mbola ao anatin'ny fahotanany olona anankiray, raha mbola tena milomano ao anatin'ny otany olona anankiray, dia lavitra azy zany fahatsaran'Andriamanitra izany. Ary ny fandrenesana, fijoroana vavolombelona, fanambarana sy revelation mahakasika an'izany lohahevitra izany dia very no toy ny fandatsana azy. Ity nefa ilay olana tsy mahatsapa an'izany ary lavitra amina kilometatra, amanapitrisany kilometatra, satria ny ota no sakana voalohany, tsy atsapana, tsy idirana ao amin'ny tokotany ny fahatsaran'Andriamanitra. Mazava be ny voalaza ny tenin'Andriamanitra, tsisy fiedanana ho an'ny ratsy fanahy hoy Jehovah Andriamanitra. Isaia 8:22. Jesosy dia miteny mihitsy any amin'ny filazantsara ny Matio, manao hoe inona moa ny soa azon'ny olona na dia azony azy zao tontolo zao nefa very ny fanahy. Tena lozy zany. Zao nolazain'Andriamanitra Isaia 7:22, ny elokareo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo, dia tsy miaino izy. Misy elanelana. Davida dia niteny, Salamo 8:20, ny 7:20,
raha makasitraka ho tatom-poko aho dia tsy miaino ah izy, tsy miaino Andriamanitra, ry havana. Raha mbola ao anatin'ny ota ny fiainanao, raha mbola misy karazan'ota ao am-ponao, raha misy ota ao atokantranonao mamelahy laza aminao fa ho lavitra anao izany fahatsaran'Andriamanitra izany ary tsy ho tsapanao na oviana na oviana. Faharoa, ny devoly dia misakana lehilahy sy vehivavy maro tsy ho tonga ao fahatsaran'Andriamanitra. Avilony amin'ny lalakafa, lalakafa mitondrany amin'ny alahelo, lalakafa mitondrany amin'ny fahampitena, lalakafa mitondrany amin'ny famoiza-po, lalakafa mitondra any amin'ny karazana zavatra maro isan-karazany. Ary dia zao potika, ravo, malahelo, mamoy fo, mivary lavo. Ipirimoenao ny efa nikasa ho tonga eto amin'i Jesosy mamonjy, niady mafy hatramin'izay, tsy nety tonga mihitsy, tsy nety tonga mihitsy. Isaorana anela i Andriamanitra tsara izay nitondranao tonga eto Androany. Rehefa tsy voasaka ny devoly ny fahatongavanao teto Androany, tsy ho voasaka ny devoly ane ny fanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany aminao, ho tafiditra amin'ny tokotany ny fahatsaran'Andriamanitra anenao. Fitiako misy sakana anankiray, ny tsy finoana. Ny olona tsy mino, tsy atsapa ninoninona, tsy ahitan'izany hoe Andriamanitra mamaly vavaka, Andriamanitra mampitobaka fahasoavana, Andriamanitra mikarakara, Andriamanitra mihevitra ny olona manompo azy, Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra miaro, Andriamanitra mitaha, Andriamanitra manasitrana, Andriamanitra manao fahagagana, Andriamanitra mitahiry, Andriamanitra miasa, Andriamanitra manao zava-dehibe. Tsy ho tsapan'ny olona tsy mino mihitsy zany, na oviana na oviana. Tomoko ianao Androany, iloza io tsy finoana io, mifindraha ao amin'ny toerana misy finoana. Angatao Andriamanitra hamonjy ianao mba ho afaka amin'ny tsy finoana. Ity ny sakana manaraka, fiainana tsy voatolotra an'Andriamanitra. Misy olona na dia tonga ao am-piangonana ihany aza, mandre afatra Andriamanitra mazava, tena tonga eo amin'ny fanatrehana sy ny herin'Andriamanitra, fa tsy misitraka na inona na inona. Nahoana? Satria le fiainany sy foiny ho atolotra ho an'Andriamanitra, hany ka lasa sakana tsy atsapany na inona izany. Manaraka ny toe-po ratsy tsy araka an'Andriamanitra, toe-po maloto, toe-po mirakitra zava-dratsy, toe-po feno lolo-po fankalana, ny toe-po feno fiatsaram-belatsy, ny toe-po zay feheziny Satana amin'ny heriny sy ny fanadevozana, toe-po izay feno avinavina, fireriana, fizaozahoana. Ny toe-po takizany sakana, tsy andraisana, tsy ahitana, tsy atongavana ao ny fahatsaran'Andriamanitra. Manaraka an'izay ny tsy fankatoavana, io koa dia zava-doza iray, tsy mankato. Tsy ny abetsahan'ny revelation omenanao no antoka iray tahian'Andriamanitra anao sy ahombiazanao, fa ny fatrany fankatoavana izay ankatoavanao an'Andriamanitra. Ka na dia kely aza ny renao sy voarainao ka nankatoavinao, mino maka manatena fa Andriamanitra zay nampandrehanao ny teniny dia Andriamanitra ihany koa manatanteraka ny teniny rehefa mankatoa ianao. Be dia be ny zavatra azo resahana ho sakana, ary antony tsy andraisan'ny olona, atongavan'ny olona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, fa ireto ny resahantsika farany: ny fiemorana, ny fangatsiaha-po. Sakana, tena sakana, antony tsy atongavanao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsy misy olona mangatsiaha-po, miemotra
ka mbola atsapa zany fahatsaran'Andriamanitra izany. Zay no ahitana olona mivavaka. Gaga ianao fa mba tonga ao am-piangonana ihany izy. Ary tsy avotsiny zany io plasy io a. Manana olana mihitsy ianao raha sendra tonga ianao ka tsy nalala dia nipetraka teo amin'ilay toerany. Réservé io. Tsy fantatrao fa zany efa nasiako saron-doha teo. Isan-kalady aho fa eto foana. Le toerana réservé fa le fahatsaran'Andriamanitra indrisy tsy hitsapany tsony, tsy hiainany tsony, tena tsy hitany tsony. Miditra ao am-piangonana izy ho toy ny mpanao adidy, fa fahasoavana be dia be no veriny, fitahiana be dia be no veriny, ary diso anjara avy amin'Andriamanitra izy. Inona no antony? Satria namela ny fangatsiahana, namela ny fiemorana, anapaka ny fiainany sy ny fanoloran-tenany. Hoy ny Baiboly, zay mihemotra am-po dia ho voky ny aleny. Hoy Jesosy, satria tombony aloko dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Dinio dia naro ny lanjan'ny tenin'i Jesosy tamin'ny fiangonan'ny Laodika. Satria maty ianao, satria maty ianao dia ho alohan'ny vavako ianao. Toy ny hoe navoaka mihitsy, navoaka, natosika hiala. Mampalahelo fa kristianina be dia be no tratrany zany. Dia ny ahitana azy sisa olona mora tafotoana, mpimonomonona, mpanometsiny an'Andriamanitra, mpanakiny, pitsikera, zany sisa. Mampalahelo fa nanino ireo olona ireo? Satria tsy tsapany intsony le fahatsaran'Andriamanitra. Ry havana zay tonga eto amin'ity marain'ity, ry namako rehetra zay miaino amin'izao fotoana izao, dinio amin'ny patonena ny tena sy ny fonao, sainy teritrereto lalina misy Andriamanitra mbola ao amin'ny fahatsarany rehetra. Te aneo izany amin'ny tsirairay avy, na ty amin'ity maraina ity azy, raha misy tapa-kevitra eto amin'ity maraina ity. Engane mba ianao zany. Daontsika andray torohevitra sy fampirisihana. Raha izany sy izany reo antony rehetra zay tena goavana misakana antsika tsy ho tafiditra ao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, inona no tokony ataontsika? Inona tokony ataontsika? Reto zavatra vitsivitsy reto ihany resatsika. Anampy anao be dia be, anampy anao be dia be. Ary amin'ity marain'ity efa entony zany fahatsaran'Andriamanitra izany. Andalo eny amin'ny W misy anao eny, andalo eny amin'ny toerana misy anao eny, andalo eny amin'ny toerana misy anao eny, dia atsapakasika manokana mihitsy ianao amin'ity marain'ity. Dia tena ianao mihitsy no hiteny hoe hafa mihitsy ity fotoana anankiray ity, satria tena nisy nanendry nisy nikasika tena niala le aretiko, niova ny foko. Lasa pozitifa mihitsy aho, lasa pozitifa mihitsy aho, pozitifa ny finoko, pozitifa ny fanoloran-tenako, pozitifa ny fanantenako an'Andriamanitra. Niala elo lasa ny solo fifaliana, ny arerana ny solo ery, ny aizina ny solo mazava, ny mangidy ny solo mamy, fambaraka ny solo voninahitra, satria tsara Andriamanitra. Amen. Voalohany indrindra, mba hatongavanao fahatsapana, fahitana ny fahatsaran'Andriamanitra, dia tsy maintsy mibebaka aloha, tsy maintsy mibebaka. Averiko indray mandeha, tsy maintsy mibebaka.
amen. Boky Matteo toko 17 andiny 15 asan'ny apôstôly toko 7 andiny 7 dia misy ilay tenin'Andriamanitra milaza manao hoe ibebaka izy dia asitrana azy aho. Nahoana no sitrana? Rehefa nibebaka mazava loatra, rehefa niala ny ota, io le efitra nampisaraka, posaka toy ny masoandro be lohataona, ny fahataran'Andriamanitra. Tsisy ho diso anjara amin'izany. Manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, ny atsipirian'ny fiainanao, ny ampitsipirian'ny mombanao, dia ho voasaron'izany fahatsaran'Andriamanitra izany rehefa tonga eo amin'ny fibebahana ianao. Vakio tsara amin'ny Baiboly, taiza na taiza, na oviana na oviana, nisy olona tena nibebaka marina ary nisy fibebahana marina, tetin'io tsara. Fa ireto ny zavatra niseho, namindra fo Andriamanitra. Alleluia. Namela heloka Andriamanitra, nanangan'Andriamanitra, nanasitan'Andriamanitra, nanao fahagagan'Andriamanitra, namaolan'Andriamanitra. Tianao ve ho tonga eo aminao ny fahatsarany androany? Ndao tsika hibebaka androany, ndao tsika hibebaka. Fibebahana fanalahidy anankiray io, manokatra ny varavarana mikatona rehetrarehetra ka mampiditra anao ho ao amin'ilay toerana atsapanao sy ainanao ilomanosanao ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra. Asan'ny apôstôly toko 7:20 zao ny Toriteny apôstôly manao hoe mibebaha ianareo, miova aminona ny fahotanareo, mba ho avy sa ihany famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Misy olona voatapa-kevitra hibebaka fotsiny izy tongeto androany, ao anatin'ny fotoana hibebahany ihany. Tsy mila fametrahan-tanana, tsy mila délivrance manokana, tsy mila an'izao zao, fibebahana fotsiny. Ho hitanao fa anjavy ho aretinao io, ho hitanao fa ho sitrana io fiainanao io, ho hitanao tena ho tsapanao mihitsy fa le eta mavesatrao zay tsy hay lanjaina sy refesina dia hiala ka na dia toy ny tendrombohitra aza fisavovony dia hitsonika sy hitaraboka hikory sy enjera izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mibebaha androany, aza manamary tena. Be dia be ny olona mandre fotsiny izany fahatsaran'Andriamanitra, mety mihira mihitsy azy fa tsy ho tsapany noviana, tsy ho tonga ao amin'izany noviana, satria ny fahotany fikiriny, ny fahotany tsy afoiny, ny fahotany tazominy, ny fahotany saromany, ny fahotany afeniny. Efa eo akaikinao ny tanan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Efa eo akaikinao ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Décision raisinao, dingana kely ataonao fotsiny, tapa-kevitra fa hibebaka ho afoky amin'izay ty fahotako ty, hisarako, hilozako. Hoy le zanak'Adala, rehefa nodiny sainy, iainga aho dia hodiany amin'ny raiko aho, dia hiteny aminy hoe raiko efa nanota taminao sy tamin'ny lanitra aho, dia niainga izy. Iny décision kely ny raisineny natongavany teo amin'ny lalana iverenana amin'ny rainy,
vo hitany raina izy, hitany avy lavitra, onena ny rainy, tsy nijanona niazakazaka ny voky ny trano, namonjy azy, ary rehefa tonga teo akaikiny dia ny finy le zanakadala mbola niteny hoe raha eo tsy maintsy teo anatrehanao sy ny lanitra aho, fa nanota taminao sy teo anatrehan'ny lanitra aho, tena ataovy taky ny mpanompo ray izay karamainao aho. Fa le rainy, avinareo, angakainganareo, alay vozy zanakombina fa vonoy, asio peratra ny tanany, asio akanjo izy, ary asio kapa ny tongony, dia viriony olona atomboy ny fety, mety ny fety androany, satria ty zanako ity efa maty fa velona indray, efa very kanefa hita indray. Zay manafina ny fahotany tsy ambininy, fa zay mitsotraka mafoy azy, azo famindrapo izy androany, ka ho tonga ao amin'ny fahatsaràn'Andriamanitra izy androany. Amen. Mibeba amin'izay. Aza mangatakandro tsony. Aza manadio tena mifotaky ny afo. Aza miala kandositra ny tenin'Andriamanitra. Aza mijery hoe efa fitory eo amin'ny opiripity eo zany, efa ela be nandrenesana an'izany, efa haina ny momba an'izany, tokony ampy an'izao zany verset zany, tsy ny fahaizantsika verset fa ny fananantsika lay fanapaka-hevitra hibebaka, io no ampidina ny fahatsaràn'Andriamanitra rehetra eto amin'ity toerany androany. Mafy ny aleloia azafady, mafy ny aleloia azafady. Zay tapa-kevitra hibebaka androany tsy ho voasaka ny devoly na amin'ny fomba manahoana na amin'ny fomba manahoana, na dia satana tena ny azy no hitsoro hisakana anao, tsy maintsy tonga ao fahatsaràn'Andriamanitra ianao, tsy maintsy tonga ao fahatsaràn'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ity ny faharoa, Salamo 4:7-9 zao ny lazainy andininy anankiray ity, andramoka izao fa tsara Jehova, sambatra ny olona izay matoky azy. Misy olona indray mijanona mpitazana fotsiny, inona hono zany fahatsaràn'Andriamanitra? Mahafinaritra kosa zany a. Dia misy tonga dia mailaka be mihitsy, raha izany zao no adika amin'ny teny frantsay dia zao ny dikany, raha izany indray ny atao amin'ny teny anglisy dia zao ny dikany. Tsy le izy ho adika atsy na ho adika ry na ho interpretena an'izao, fa le izy tena hiainanao sy ho tsapanao, zay ny tanjotsika amin'ity maraina ity. Ahoana ny atongavana amin'izany? Tsy maintsy manandrana ianao aloha, andramo. Misy olona eto mbola tsy nanandrana, olona tsy nanandrana. Andramo aloha manao aleloia aloha andramo le manandra tanana manofaofa tanana aloha azafady andramo manomboka izao ny mivavaka, andramo manomboka izao mamaky baiboly, andramo manomboka izao ny tonga eto lahady arivo, andramo tonga andavanandro, andramo ao anatin'ny 3 volana 2 volana 2 volana, za milaza aminao androany ihany dia ho tsapanao fa tsara Andriamanitra. Amen. Hoy ty olona anankiray mitantara, izy fotoana aho izy nijery spectacle dia loza ozy izy, tena moa netika fanampo ozy izy fa tsy nalala zay ambonin'ny tany, niditra tao anaty olona tao dia nanakaiky tery amin'le podium, haikay be dia be ny olona, dia tsy fantatra ozy izy fa nirotaka amin'izay ty olona satria tsy tonga le artista nafarana. Raikitra amin'izay niady ozy izy, fa nafarako taranaka fara mandimby, aza mba mandehandeha amin'ireny spectacle reny. Fa nahoana rangaty? Fa nositosika teo zao, fa nositosika dia sasany mianika ry, sasany manjerany ry, sasany mikapoka ny ry, dia nisy nianjera ozy dia nidaraboka dia voahitsaka efa mitranga lela, fa tsisy pirara. Misy ankizy kely miantso vonjeo, misy vehivavy mitomany, fa nanenenako tongotra matanana mba nanandrana nijery an'izany spectacle. Io indray ty lehilahy anankiray
asa o zay nanjoa fa netiny namany ratsy dia nanandrana ny fokarongony loza ozy izy vadika ohatry ny rano be daholo zay nijereko nasondrotra amin'ny pataloha izy ka nasondrotra amin'ny pataloha jereko izy mijerijery daholo ny olona eny amin'ny arabe io izy reto olo reto nga zanadrano hoay ty rano be dia farany ozy izy dia nidaboka mihitsy amin'ny farany olona nanandrana zavatra hafa koa ty tovovavy ankiray ialatsiny ho an'izay avany amin'ny faritra Mbato Manohina fa tany ty tantary ty nanandrana ny lalao ody fity fa nefa rano ny vocal mirifatra mitety fasana tena tsy voatazona ao an-trano mety be dia be ny zavatra efa nandramanao fa misy ray mbola tsy nandramanao hitondra fiainana ho anao hitondra fahasambarana ho anao hitondra fiadanana ho anao Jesosy no anarany eto izy amin'izao fotoana izao manasanao ambanandrana androany dia ho hitanao fa tsara ny tompo e amen tsy versainy zay na adala ao tsara zay io tompoko apolo taona ny nanandramanay dia tamany eto zay ary mifikitra eto izay na iza na boka na iza na ratsy reharenay ny manompo an'Andriamanitra fiertenay Jesosy ary tsy ala amin'izay na inona mitranga na inona miseho fa hifikitra aminy hatramin'ny farafofonainay amen be dia be ny efa nanandrana taony marary fa rehefa nanandrana dia fitsaboana maro tsy Andriamanitra i Jakoba dia nivavaka indray mandeha ao amin'ny boky ny Genesisy manao hoe tsy avelako andeha anao raha tsy tahinao aho lay lehilahy atao hoe Jabesy voalaza ao amin'ny boky ny tantara faharoa dia nivavaka ao amin'ny boky io manao hoe enganeka ho tahinao tokoa aho ho alalanao ny faritaniko dia hoaniko ny tananao ho arovanao amin'ny ratsy aho dia izao nomen'Andriamanitra azy ny nangatany omen'Andriamanitra anao anie zay angatanao androany zay tadiavinao zay ilainao omeny anao anie zany omeny anao anie zany Davida dia niteny amin'ny Salamo 7:24 zavatra ray niriko tamin'i Jehova zany no tadiaviko dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova mandritra ny andro rehetra iainako mba ho faly mijery ny fahatsarany Jehova aho tsy any amin'ny karaoke tompoko no ahitana ny fahatsaran'Andriamanitra tsy any amin'ny adinakola tsy any amin'ny belotrami tsy any amin'ny filokana anaty rido tsy any diso adresy ianao raha makany amin'ny boîte de nuit diso adresy ianao raha makany amin'ny bar diso adresy ianao raha toerakafa no andehananao eto ny adresy tokana eto ny fahatsaran'Andriamanitra eto ny fahatsaran'Andriamanitra zany efa manomboka mamangy anao zany zany efa mikasika anao zany zany efa manala ny aretinao zany zany mampisafa ny adi-tsainao zany zany manaisitra ny depression anatinao zany eto Andriamanitra ny manome fiadanana mafy ny amenina dia mafy ny amenina dia mafy ny amenina azafady zao ny vavako misesy Salamo 7:7 oka ho aminay ny fahatsaran'ny tompo Andriamanitray ampidoero aminay ny asan'ny tananay na ankizy kely aza tonga eto androany dia afaka hivavaka hoe ataovy mameno an'ny fahatsarana ao Andriamanitra amen fa efatsika zao raha ilaina ny vavaka ilaina ny manandrana ilaina ny mibebaka ity resako fa efatra ity raisy tsara Andriamanitra dia maneho ny fahatsarany amin'izay matahotra azy Salamo 1:3:7 akory ny habe ny fahatsaranao zay voarakitra ao ho an'izay matahotra anao tianao ve ny atsapa ny fahatsaran'Andriamanitra matahoran'Andriamanitra amen zao vanim-potoana iainantsika zao vanim-potoana tsisy tahotra an'Andriamanitra tsony
tsisy tahotra an'Andriamanitra tsony. Tanona manala parasy aty mampatahotra fa am'izao za manala zazy zany avortement atsy avortement aro avortement ary wow tsy matahotra an'Andriamanitra itsony ny olona. Fiainana maloto, fiainana ratsy, fiaina pahalovana, fiaina betaveta, zany no iainany ty taranaka andray miainy ty. Tsisy tahotra an'Andriamanitra itsony. Mampalahelo ty indraindray te hiditra sy te hitsofoka any an-tranon'Andriamanitra any anaty fiangonana zany fanazy ratsy izany dia manjaka amin'ny fiatsaram-belatsy. Tobaka ny karazany zavatra mahatahotra zao ihany izy rahalasy anabavy eo mba hampiavaka anao, mba tsy hitovizanao amin'ny rehetra, mba tena ilomanosanao mitoy ao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, matahoran'Andriamanitra ianao. Salamo 5:120 ho tahiny izay matahotra an' Jehovah na ny kely na ny lehibe. Matahoran'Andriamanitra amin'ny teny lazainao, matahoran'Andriamanitra amin'ny zavatra sainina sy eritreretina, matahoran'Andriamanitra ny amin'ny fonao manokana, matahoran'Andriamanitra ny amin'ny mesazy, ny MP, ny texto any anaty WhatsApp sy zay rehetra ataonao any anaty tambazotra tserasera. Matahoran'Andriamanitra ny amin'izay ataonao eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Matahoran'Andriamanitra amin'ny fitondranao ny ankohonanao sy ny vady aman-janakao. Matahoran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra, décision rehetra raisinao. Zao lazainy Solomon Toriteny 9:20 na te manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany, fantatro kosa fa zao hoe isoa an'izay matahotra an' Jehovah dia zay matahotra ao anatrehany. Hitobaka amin'izay matahotra an'Andriamanitra rehetra ny eny fahatsaran'Andriamanitra. Amen, 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 amen. Amarantsika zao jereo nge ny teniny lazain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Exhortation 3:30 andiny 7:20. Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy dia miteny aminao koa izy androany. Ndao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jehovah tamin'ny mpino rehetra izay tonga tao koron-drano androany 7 avril, ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anoloanao aho, ka nambara ny anaran'i Jehovah eo anoloanao fa hiantra zay hiantrako ary any famindrapo amin'izay ny hoko famindrapo. Misaotra ny tompo fa tonga eto ianao androany. Androany no ampandalovan'Andriamanitra ny fahatsarany rehetra aminao izay tonga eto androany. Amen. Tanana tsy hita maso no anongotra sy anala ny ho aretinao io androany. Eritrereto hainao nandrotana amin'ny problemanao rehetrarehetra androany. Fahagagana tsy roa matany amoakanao anaty trano maiziny devoly dia atonganao afaka satria ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fanatrehan'Andriamanitra andalo eto amin'ity toerany ty androany. Alleluia. Efa eto akaiko eto izy, eo akaiky ny reto mpanompon'Andriamanitra ray aman-drenitsika reto izy. Dia iny izy fa mamakivaky tsisy devoly tafajanona itsony eny eto amin'ny anaran'i Jesosy. Natoina hoana asany sy endriky ny famoteny fiainanao, adi-tsaina, alahelo, ranomaso, famoisapo, aretina, fantrano, fijaliana, fanandevozana ary fanampitena isan-karazany. Androany ny farandro zany, tapaka androany, afaka androany, fa androany amin'ny anaran'i Jesosy, afaka androany zany. Asio amen, asio amen, amen azafady. Hitanao zao ny zavatra tsy maintsy isy, hiova ny fiainanao, ho tapaka ny fatoranao, ho sitrana ny aretinao, ivany olanao, hiova ny fonao. Manomboka misokatra ny lanitra amin'izao fotoana izao.
ary ny fahatsaran'Andriamanitra dia hitiny eo amin'izay rehetra tapa-kevitra amin'ity maraina ity. Manomboka eo amin'ny ara-panahinao zany. Manomboka eo amin'ny ara-panahinao zany. Amen. Amen. Iala tanteraka zay rehetra tomboka sena petraky ny devoly fanamasina nonokotra zany amin'ny kery dia ho afaka ena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary eo fahatsaran'Andriamanitra satria voasoratra hoe ny vokatry ny fanahy dia eo amin'ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra fameno reo rehefa mipoitra amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Korina ho azy ny ositra sy ny diloilo ny fanahy masina. Hidiny eo amin'izay rehetra mino sy mankato tapa-kevitra marina hitady ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Zao ny tenin'ny Davida. Salamo 3:24 eny tokoa. Fahatsarana, famindram-po anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Amen. Misy olona be dia be andeha monina manaraka azy. Ozona, loza, atambo. Tsy fantany akory hoe izy mandeha mivoyage iny ane. Misy manaraka avy ato aoriana. Localisé izy amin'ny temps réel ary miandry le point fotsiny. Point anatanterany azy sy ny programany. Dia mampalahelo ny vaovao reo hoe misy loza mpifamoivozana olo. Nafatesana sy namoizana in'olona. Jinika ny raha, nandrika ny raha. Tsy hoe nao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manomboka androany ny fahatsaran'Andriamanitra ny anaraka anao. Mody any an-trano ianao hiara-mody aminao any anaraka anao any izy. Andeha hiasa ianao raha pitso, andeha hianatra ianao raha pitso, andeha hivarotra ianao raha pitso, na hoaiza ianao raha pitso, anaraka anao avy eo aorianany fahatsaran'Andriamanitra. Dia andamina ny fiainanao, andamina ny lalanao, andamina ny mombanao, atonga anao anana atmosfera hafa kely satria ny fahatsaran'Andriamanitra dia sady hiaro anao, hitahiry anao, ampifaly anao, ampandresy anao. O voninahitra sy ny fahitapity eo i mason'Andriamanitra tsara iny sady mpanao ny tsara. Tiako anao amen na mafy be tsika rehetra. Alleluia. Alleluia. Zao ny voalaza ataon'ny salamo 3:35. Ahenika ny tany rehetra ny fahatsaran'i Jehovah. Mety mitomany ianao satria feno olana ny fiainanao, feno ady manodidina anao. Tsapanao mihitsy, pression maro manindry anao, manery anao. Misy fotoana azy ianao dia tia hamono telefona, tsy tianao velomina hatramin'ny telefona anao tsony satria tohatry ny lazaloza foana. Vao milatsaka amin'ny mesazy, olona hitakotrosa angam'izany. Vao maneno ny telefona, asa hitako ka ny banky zany. Vao maneno ny mail, vao maneno io karazana fanairana rehetra io, ohatry ny loza foana no entiny. Ry havana. Mety ianao ngamba le ampahorin'ny aretina, ampahorin'ny fanaintainana, ary tena tsy mety sitrana, tsy mety afaka, tsy mety mitsahatra ny aretinao, ny fanaintainanao, ny olanao, ny problemanao. Fotoana tsara indrindra ty androany ty ho anao. Satria tian'Andriamanitra ho atobaka eto ny fahatsarany androany. Tia no atobaka eto ny fahatsarany androany. Hiatraika amin'ny ara-panahinao voalohany, hiampitany amin'ny fahasalamanao, ahenika ny fiainanao rehetrarehetra. Halleluia. Mba ho tazana manomboka androany eo ny amin'ny endrikao ane fa misy Andriamanitra tsara hivavanao, misy Andriamanitra tsara hiankofanao, misy Jesosy fanaperana tapitrohatra miaina sy velona ao anatinao. Amen, 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 amen. Ny famindranao mba ho vai amin'izay. Tsy le famindran'olona matahotra Goliata itsony, tsy le famindran'olona mamaky hevitra itsony, fa famindran'olona miaraka amin'ny fahatsaran'Andriamanitra.
ho hitataratra eny amin'ny fiteninao ane, ho hitataratra any anaty fiarakodianao ane, ho hitataratra any amin'ny moto sy ny bisikletanao ane, any amin'ny tokatrano sy ny fivelomanao, ho hitataratra eo amin'ny fandehan'ny asanao, ny tsenanao sy ny varotra ataonao ane, fa misy Andriamanitra maneho ny fahatsarana eo amin'ny fivelomanao, fiainanao, fianaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia raina amin'ny tompo e, dia raina amin'ny tompo e. Resy lahatra fa misy aretiny efa sitra maty zao, misy aretiny efa sitrana ao, misy aretiny efa sitranao zao, misy devolina anao andiany mandeha nitsoka sahady niala tany amin'ny tokatrano, tany amin'ny fivelomana, tany anaty birao fiasanao, misy fandresena efa manatona anao, ilomanosanao, hoentinao mody androany amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah tsitonoray pia ny fiainako.